Vaovao hafa tanteraka kosa indray mitondra ny anjara biriky ny amin'ny fiatrehana ilay fivorian'ny tany mampiasa ny teny frantsay izay ho tanterahana eto amintsika amin'ity taona ity ny banky BFVSG no marihana tamin'ny alalan'ny fanaovan-tsony mpiara-miasa izany fanampiana izany. Manodidina 20 miliyara ariary ny teti-bola entina hikarakarana ny fiaonam-ben'ny firenena amin'ny tany frantsay na francophonie eto Madagasikara amin'ny volana novambra ho avy izao, ary atao anaty mangarara tanteraka ny fitantanana zany. Isan'ny voto zany nandritra ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ny banky BFV Société Générale sy ny komity mpikarakara ty fivoriam-be ty dia tsy amin'ny foibe ny BFVSG etsy Antaninarenina. Ny zavatra tsara ho fantatra dia izao, izahay dia mamoaka ny amin'ny gazety ilay lazaina hoe avis général de passation de marché, zany hoe daholo no ataony fandanimbola indrindrindrindra le fandanimbola faran'izay goavana zany. Dia ao amin'io avis général de passation de marché io dia hitanareo hoe rehefa hividy akanjo dia zao ny vidiny, rehefa hividy matériel de communication dia zao ny vidiny, rehefa hanamboatra trano dia zao ny vidiny, rehefa hanao recrutement ana hôtesse dia zao ny vidiny, etsetera. Dia avy eo indray zay manao appel d'offre, mivoaka gazety ihany koa reo satria matetika dia appel d'offre ouvert no ataonay, ary misy koa estimatif mipetraka amin'ireny gazety ireny. Tenenako an'izany zany tsy zatra miafina mihitsy momban'izy io, fa au contraire ary. Nanapa-kevitra nitondra ny anjara biriky amin'ny fanampina ny fanatanterahana ny fivoriam-ben'ny firenena amin'ny teny frantsay tokoa ny banky BFVSG. Noresan'Andriamatoa Bruno Massé, filotale generalin'ny BFVSG nandritra ny fotoana ny mahazava-dehibe zany fiaonan'izany. Ankoatra ny mahabanky tompon'andraikitra amin'ny BFVSG tokoa, dia nitsindrin'ity tompon'andraikitra ity ireo tombontsoa lehibe maro ho azo Madagasikara vokatra ny fisian'ity hetsika iraisam-pirenena ity. Voalohany amin'izany ho izy ny famerenana ny Madagasikara eo amin'ny hitoerana tokony hisy azy amin'ny alalan'ny fanomezana aim-baovao ho nisy sehatra ara-toe-karena. Eo ihany koa nefa ny mahazava-dehibe ny firaisan-kina eo amin'ireo firenena amin'ny teny frantsay. Ny BFVSG raha teo dia ao anatin'ny vondrona hikambanan'ireo ho naman'ny francophonie izay ahitana mpahandraraha manodidina 12 eo ankehitriny.